Ampifaliana mandrakariva no iaonana ao anatin'izao fahantarana izao, ary sitrako indrindra ny anonona vavaka anankinana izao fampaherezana izao amin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Ry tompo masina tsara indrindra ny an-danitra, anao ny dera, anao ny saotra, anao ny voninahitra, satria anao hatramin'ny taloha indrindra izany, ary anao mandritry ny mandrakizay. Ankehitriny tompo malalo, dia manatanteraka izao fahantarana izao izahay, mitalao famindram-po sy fahasoavana avy aminao, mba handraisanay izany teninao izany ho fampaherezana ho anay. Koa dia aoka tompo malalo, hiasa fahasoavana, hiasa faherezana ho anay ny teninao, ary dia hahatonga anay ho mpandresy izany, ary anananay toky sy antoka ho amin'ny famonjenanay. Tononona noho ny anaran-tson'i Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Amin'izao fampiherezana izao izay mbola hiarahantsika, dia hanohy mandrakarivany amin'ny hoe Jehova no tanjaka sy hery ho atsika isika. Tsy afaka manao na inona tokoa mantsy isika raha tsy Jehova no momba antsika, raha tsy Andriamanitra no miandany amintsika. Ny fiainan'i Davida sy ny nanendrenan'i Solomona indray no akatsika ny fampaherezana. Araka ny bokin'ny tantara voalohany 7:20, ny 10:10 ka hatramin'ny 5:12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Ny nisaoran'i Davida an'Andriamanitra sy ny farateniny tamin'ny Israely sy ny nanendrena an'i Solomona ary ny nafatesan'ny Davida. Koa dia nisaotran'i Jehova teo anatrihan'ny fiangonana rehetra Davida, ka nanao hoe, isaorana ane ianao Jehova, Andriamanitry Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova, ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany, anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Avy amin'ny arena, avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampantanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay, ry Andriamanitray sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko no ahazahoanay hery anatitra toy izao, fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy aminao ihany no hanomezanay anao. Izany teny izany no teny fisaorana nataon'i Davida teo apototry ny fotoana izay efa ialany aina. Inona ny zavatra tsapany Davida nandritry ny fotoana izay ny ainany? Ny aina teo anivon'ny tokantrano izy, ary fantatsika tsara ny fiainan'i Davida, fa tonga nanositra azy ho mpanjaka i Samuela mpaminany, raha mbola nanjaka i Saoly. Ary izany ositra noraisin'i Davida izany no nahazahoany miady tamin'i Goliata. De tahaka izany ihany koa isika, ny fanan'Andriamanitra ampitoeriny amintsika no ahazahoantsika mandresy ny fiantsiana sy ny fahasarotam-piainana sy ny Goliatany tsy finoana izay mipetraka eo anoloantsika. Tsy manana hery ho amin'izany Davida. Kely ny herin'i Davida, bitika i Davida miohatra amin'ny Goliata,
fa tsapany a ny tana maherin'Andriamanitra. Tao anatin'ny asa fiandrasan'ondry dia mitantara nandresy lahatra nyreto ralany sy ny mpanjaka i Davida fony izy nitsidika sy nanaty-kanina ho an'reto zokiny tany amin'ny Toby rehefa hiady. Tany amin'izany toerana izany dia no tany sainy fa ny liona sy ny bera dia tsy afaka ny handrombaka ny ondry zay nosamborin'reto biby masika ireto, fa dia mijoro vavolombelona. I Davida manao hoe ny herin'Andriamanitra no namonoko ny liona sy ny bera, koa inona moa izay lehilahy tsy mifora io mantsy ny Goliata ry havana. Ny herin'i Davida dia ny herin'ny finoana izay napetrak'Andriamanitra tao aminy no ny fankatoavany sy ny finoana. De tahaka izany ihany koa isika, mba hahafahantsika mandresy ny fahavalo dia ilaitsika ny mitoetra amin'ny fatokina tanteraka an'Andriamanitra sy ny teniny sy ny fanekena ny fitondran'Andriamanitra. Eto Davida efa nahatanteraka ny fikarakarana rehetra hatramin'ny tranon'i Jehova, dia zao no ambarana: isaorana ane ianao Jehova, Andriamanitr'i Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Manahoana ny abean'ny fankasitrahana, tsapanao sy tokony ho ataonao an'Andriamanitra, fa hatramin'izay ka ho mandrakizay dia Andriamanitra no mendrika andray zany voninahitra sy ela izany. Ny 112 dia hoe: anao Jehova o ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana. Tsy any Davida, ary noho ny fiobiana izay nataon'ireo zanak'Israely dia nirongatra tao amin'ny Saoly ny fialonana, satria ireo nioby nanao hoe Davida nafaty arivoarivo, azafady, Saoly nafaty arivoarivo fa Davida nafaty alinalina. De matsapy Davida, fa tsy hery natanjany zany, fa ny fahalebiazana sy ny hery, ny voninahitra, ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia an'Andriamanitra irery ihany. Dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany, anao ny fanjakana Jehova o, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra. Ingane ho tsapantsika zany hoe avy amin'ny Jehova ny voninahitra, na ny fahaizana mandahateny, na ny fahaizana amin'ny asa mandraraha, dia fanomezana atolotr'Andriamanitra, atobak'Andriamanitra amintsika izany. Anao ny fanjakana ary anao koa ny fisandratana, olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Engane hanjaka ao amin'ny tokantranoko, hanjaka ao amin'ny tokantranontsika rehetra ity Jehova izay namelatra ny lanitra sy ny tany ity, izay nombany Davida, ka tahaka ny nombany any Davida ne nombany antsika rehetra ihany koa. Ao an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetrarehetra izao. Natanjaka Davida noho ny amin'ny Jehova, matanjaka koa isika noho ny aminy. Dia ny fietrena, amin'ny 1:20, ny fietrena nananany Davida vao mainka nampitombo izany fahasoavana izany taminy. Fa zinona moa ary zinona moa ny oloko no azahoana hery hanatitra toy izao. Eny, aoka ho amintsika mandrakariva zany toe-tsain'ny fietrena, toe-tsain'ny fanetretena, fametrahana an'izao amin'ny vovoka izany mba hisandratan'Andriamanitra. Mitovy amin'izany ihany koa ny teniny ilay mpaminany Abakoka, araky ny bokin'ny Abakoka toko 7
ny 7 ka hatramin'ny 7 izao no ambarana. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany voaloboka, na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy ompy ao am-pahatra, nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Ny 7 Jehova tompo ny tanjako ary manao ny tongotro toy ny andiera vavy izy, ka mampandeha ahy any amin'ny havonako. Ry havana, raikitra tao amin'ny fiainany Abakoka izany voady masina izany. Fa na inona zavatra mitranga avy any ivelany no nietraketraky ny toetrandro, tsy mamotsina ny aviavy, no nietraketraky ny tontolo iainana, tsy misy voany voaloboka, mandisy fanantenana ny olivo, tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vononana aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby eo am-pahatra, de manana zavatra antenaina i Abakoka, nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehova. Ry havana, mety zavatra manahirana zany hoe asy fahavoazana, kanefa de Jehova no hifaliana. Ahoana no ahafahanao manana zany toe-tsaina zany? Anananao zany toe-tsaina izany rehefa manao an'i Jehova hery sy tanjaka. Araka ny 7 manao hoe Jehova no tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny andiera vavy izy. Rehefa tsapanao hoe Jehova no miandany aminao, Jehova no tompon'ny fikarakarana mombanao, de tsy hampaninina anao izay tranga mampalahelo amin'ny fiainana, tsy hampivalaketraka anao an-taon'ny finoana izany zavatra izany, fa mikiranao an'Andriamanitra mandrakariva. Manana hery lehibe ho antsika ny fahasoavana, dia izany fahasoavana manana an' Jesosy izany no zava-dehibe. Nisy tantara zay fantatsika loatra ny amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra ny fiainana, dia hoy ilay mpaminany anankiray, andeha jerentsika io toko sy andininy io. Ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka 2 toko 2 ny 7. Mpanjaka 2 toko 2 ny 7. Ny amin'ny mpanompolan'Andriamanitra Elisa sy Eli no resahany eto hoe aiza ny anjarantsika. Ary nefa tafita izy roalahy, de hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao zay hataoko ho anao, de ny mbola tsy misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjara 2 amin'ny fanahinao mba ho ahy. Izany ny fangatahana amin'izao fotoana izao ihany koa, isy fisarahana eo amintsika sy ny tontolo zay misy antsika, kanefa afaka miteny toy ny natao tamin'ny Eli koa Andriamanitra hoe angatao ary zay tianao ataoko aminao e, de naina angataka izy hoe masina ianao, aoka anjara 2 amin'ny fanahinao. Tianao ve ny atanjaka? Aoka anjara 2 amin'ny fanahin'Andriamanitra no angatahanao. Fa nandray manko tsika mangataka de ondry amanosy ny tena angatahantsika, fa tsy zavatra ara-panahy. Nandray koa tsika mangataka trano be, tsy ratsy ny trano, tsy manahirana ny manana fiara, tsy manahirana ny manana moto sy ny karazany, satria raikitra ny ambotaiazy ny fiainana. Kanefa ny fiainana ara-panahy toa matetika tsy angatahantsika amin'Andriamanitra.
fa tsara ny fangatahany eto. Ary ray hoe avy amin'ny Jehova ny tanjaka sy ny hery, de inona reny tokony angatahantsika amin'Andriamanitra? Aoka re mba ho zava-panano angatahantsika amin'Andriamanitra. Ndray tsika dia dodina mangataka zavatra amin'Andriamanitra amin'ny ara-nofo. Ary ray ilay tonga ilay vaky teny tary amin'ny nataony Davida teo iny hoe any Jehova ny tanjaka, any Jehova ny hery, ary dia ny fangatahana anjara roa. Solomon rehefa teo amin'ny fiandrianana dia rehefa maty zany Davida, dia inona ny nangatahany? Tsy nangataka izy hoe ampitomboy ny harenany dada, ampitomboy ny fahefako, fa nangataka izy ny fanahin'Andriamanitra, ny fahendrena azahoana mitatana izao firenena izao. De tahaka izany ihany koa ho antsika ankehitriny, aokasika angataka amin'Andriamanitra ny zava-panahy, ny zavatra ho an'ny fanahintsika, ny fanantenana, ny finoana, ny famonjena, ny fitiavana, ny fahalemem-panahy. Izany no tsara angatahana. Ka raha anjara tokana no azo ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha, dia aoka ho anjara roa amin'izany no anjaranao amin'izao sisa izao. Satria fatatsika fa lanja miakatra amin'ny fiainana, dia aoka koa hiakatra tahaka izay ny fangatahantsika amin'Andriamanitra. Dia ireto lay anjara roa zava-panahy angatahantsika amin'Andriamanitra araka ny boky ny Galatiana. Boky ny Galatiana no anovozantsika ireo zava-panahy izay tian'Andriamanitra anjara avy amin'ny fanahy omena atsika. Galatiana 5:2-20 hatramin'ny 4:20. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana ry havana. Izay any Kristy de efa nanombo teo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'ny Kristy ireo zavatry ny tany. Fa ny zava-panahy kosa no indro velona, fa ny vokatry ny fanahy de fitiavana. Engane izao tenin'Andriamanitra izao ampitombo fatra izany fitiavana izany amintsika tsirairay avy, fifaliana amin'ny famonjena, fiadanana noho ny fahasoavana, fahari-poso, famoram-panahy noho ny asan'ny hazo fijaliana miasa ao anatin'ny fotsika tsirairay avy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Ny fandreko dia izao, engane ny fampaherezana araka ny tenin'Andriamanitra dia ahatonga antsika hisaotra an'Andriamanitra, satria avy amin'Andriamanitra ny hery, avy amin'Andriamanitra ny fanahy, ary ny vokatry ny fanahy dia omeny izay mangataka azy. Ko aoka tsy hanao atsirambona izany fangatahana zava-panahy amin'Andriamanitra izany isika, fa izany no tanjaka sy herintsika anoherana ny asany ratsy sy ny fakapanahy maro samihafa. Ivavaka isika. Tompo masina indrindra ny an-danitro, aterinay ho anao mandrakariva ny dera, ny saotra, ny voninahitra, satria miasa ho famonjena ho anay ianao, miasa tanteraka ireo tendrika sana ho anay ianao. Fa zinona moa izahay no anananay izany tanjaka sy hery izany? Eny, kankana sy olitra ihany izahay, fa ianao no Andriamanitray no manome anay fahendrena. Koa tianay tompo malalo, hiazona izany tendrika sana izany, hiandany amin'ny sitraponao ary velona araka ny teninao. Mampaherezanay tompo malalo amin'ny asan'ny fanahinao masina, ary aoka ho anjara roa avy amin'ny fanahinao no hiasa aminay tsirairay avy
indrindra amin'izao akatiky ny fiverenanao eny amin'ny raha olanitra izao. Ampaherezo araky ny asa mifananao masina izahay, hijoroana ivavolombelona ho anao Andriamanitra, dia manasitrana anay, sitrano reo manana tsy fahasalamana, atanjao reo kivy sy ketraka, ary aoka ahazo fampiononana avy aminao izay tompo malalo, eo natrehan'izao fahoriana izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ny anaratsoanao Jesosy Kristy ilay tompo tianay, mpanjaka ho avy tsy ela no hanonona izany vavaka izany. Amen.